Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Notolorana marbonahitra ary ny sitraka fampitaovana samihafa avy amin'ny fitondram-panjakana androany ireo mpanjono miisa enina. Nanavitra ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria pirenena. Izay niarambona ny volana desambra lasa teo. Nisy nandritra izany ny fametrahana fehezam-boninkazo tany an-toerana natao fahatsiarovana sy fanajana ireo manam-boninahitra miisa roa nambony ainy nandritra ny filatsahany angidin'ny tany an-dranomasina. Maro ny teboka tsy lôjika tamin'ny fanendreny ireo minisitra sasany mandrafitra ny governemanta amin'izao fotoana izao. Hoy teo anivon'ny KMF ny hoe isan'izany mahakasika ireo minisitra ny hoesorona tamin'ny tombana natao azy teo aloha, ary izao naverina ho mpikamba ny governemanta izao indray. Eo ihany koa mahakasika amin'ny minisitra misahana departemanta ministerialy mampikakaiky vahoaka, saingy tsy voakitika hatreto. Antonina namafisany KMF ny hoe ny fampahafantarana ny vahoaka ny valiny tombana natao mpikamba ny governemanta tsirairay. Mavesatra ny fiatraikan'ny fahatarany ny fanapahan-kevitry ny fanjakana malagasy tamin'ny fanoka fanatanteraka ny sistany sy ny lanitry Madagasikara amin'ny sehatry ny fizantany ao Nosbe. Foana avokoa ohatra ny fahatongavan'ireo bateau de croisière nantenain'ny mponina hitondra tsirom-panantenana ho an'ny mpandraharaha amin'ny fizantany. Hoy ny filohan'ny fikambanana Edenna na ny Ensemble pour le développement de Nosbe. Miisa enina ireo namony ainy nanatanteraka fizantany tao amin'ny parka Isaly Orombe Omaly, raha nambarany teo anivon'ny zandarmaria pirenena. Anton'izany ny fitosahany loharan-tampoka tao aorian'ny fisiana rotsakorana tany andohan'ny lakan-drano tany an-toerana. Namoaka fepetra folo tokony arahana faran'izay aingana ny Agence Internationale de l'Énergie mba hampihenana ny fandaniana ara-tsoliky hisorohana ny fiakarana miompampana amin'ny vidin'izany eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena. Tafiditra anatin'izay ny famporosiana ny mponina ao Eropa hiasa an-trano na manao ny télétravail. Ny andindinin'izay avetrany. Tongolasy toboko vafafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany. Intsika isantarana ny fampahalalam-baovao, anao ahoana ny mety ho endriky ny fiara-miasa amin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta sy ny prime-ministre amin'izao endrika vaovao izao. Anao ahoana ihany koa ny hiatrehana ireo olana ara-tsosialy mianjady amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, raha tsy laza fa tsy ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny maro hafa. Ny andindin'izay no arahintsika vetrano ato anatin'izao matoan-dahatsoratrika eto Andriatsilava izao. Mitana ny sainy maro ankehitriny ny mety ho fomba fiasa ny governemanta vaovao izay tariny ny prime-ministre Antsay Christian. Raha ny hita amin'izao fotoana, ministra 4 no tendrena no azo lazaina fa indrik'olona vaovao. Misy ireo efa nitana andraikitra hafa tamin'ny fotoan'ny tetezamita ka naverina hitantany indray, ary misy ireo efa nitolorana fisaorana sy ny soloina taorin'ny tombana natao azy ny volana aogositra 2024 lasa teo, kanefa izao miverina izao indray. Misy aroa ireo ministra teo aloha tavaverina eo anivon'ny governemanta indray. Fanontaniana mipetraka manoloan'izany ny hoe mety hisy olana eo amin'ny fifandraisana ve ny fiverenan'izy ireo. Ny prime ministre izay ny tsara sy nanome naoty ka nahatonga azy ireo tsy ho reconduit intsony teo aloha. Ateto aloha, raha io zava-misy io no jerena, tsy fantatra mazava ireo fiapetra takina ahafana mandray mpikambana eo anivon'ny governemanta. Nisy antony nanoloana ny ministry ny fitaterana teo aloha ka nametrahana olona tena mahafehy ny sehatry ny fitaterana taoriny ny lay resabe teto an-toerana sy tany ivelany farany teo iny. Olona izay hita fa nanatsara sy nampivoatra ny sehatry ny fitaterana. Ireo mpandinika politika aza samy laza fa nisy tahotra eo amin'ny filoha amin'ny fanesorana ireo mpikambana sasantsasany eo anivon'ny governemanta izay mahabe resaka ny vahoaka sy hita fa tsy mahomby tamin'ny asa nandrahana azy. Mety ho antony hafa ihany koa na mifandraika amin'ireo no nahatonga ny antoko malagasy miara-miainga
ilaza fa tsy andray anjara amin'ny governemanta izao intsony. Araka ny fanambarana ofisialy navoaka andro vitsy mialohan'ny nijoroan'ny governemanta ankehitriny. Ankoatry ny fanatarana ny sehatry ny fitaterana, anandray ny maro no itohizan'ny fifehezana ny ady atao amin'ny fanondranana antsokosoko ireo azo sarobidy tahaka ny nataony ministra teo aloha. Itoy ve ireo ezaka rehetra natao teo aloha mahakasika izany? Tahaka izany ihany koa ny famahana ny olana eo amin'ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany. Ho voafehy amin'izay ve ny fanondranana antsokosoko? Satria efa misy ministra vaovao misahana izany. Anao ahoana ny famahana ny olana setrain'ireo mpitrandraka sy mpanondrana vatosoa izay efa imbetsaka nanao antsoavo? Fanampin'ireo olana goavana tsy maintsy hatrehana ary tokony handraisana vahaolana maharitra ny fitokonan'ny mpianatra eny Votovorona sy eny Ankatso amin'izao fotoana. Manampy azy ireo ny PAT na ny personnel administratif et technique izay samy miandrandra vahaolana avy amin'ny ministra tompon'andraikitra sy ny mpitondra fanjakana avokoa. Eo ihany koa ny raharaha KNAPS izay araky ny filazan'ireo sindika fitoriana voalohany no niainga ary mbola misy fitoriana 12 hafa mahakasika ilay raharaha-tany. Ary indrindra ny vahaolana manoloana ny vidim-piainana tsy misy tsy mitaraina na eto Antananarivo renivohitra na any amin'ny faritra na any amin'ny tontolo ambanivohitra manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny. Ao ireo milaza fa na dia hahatratratra any amin'ny 500 aza ny fisondrotan-karama tsy ampy hatrena ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny. Ny tsy fahafehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana no miteraka olana maro eny anevin'ny fiarahamonina. Raha tsy ilaza afaty ny firongatry ny tsy fandriampahalemana, ny fampiasana zaza tsy ampy-taona, ny fivarotantena na mivantana na ankolaka, ny fitomboanissan'ireo zaza mialandarana an-tsekoly, eo ihany koa ny tsy fahafahana misitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy, ny tsy fanjari-tsakafo sy ny maro hafa. Mazava ho azy fa misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa ireo rehetra ireo. Vahoaka milamina, ampy sakafo, voaharo ara-tsosialy no afaka hamokatra ahafahana manatsara ny lafin'ny toe-karena. Isan'ny niteraka faneho-kevitra maro moa ny mikasika an'izay fivoahan'ny governemanta vaovao izay ary isan'ireo nanehevitra tamin'izany ihany koa ny KMF Knoe. Maro ny teboka tsy lojika tamin'ny fanendrena ireo ministra sasany mandrafitra ny governemanta ankehitriny, hoy ny teo anivon'ny KMF Knoe. Isan'izany ny mikasika ireo ministra noesorina tao aorian'ny tombana natao azy teo aloha ary izao naverina ho mpikambana eo anivon'ny governemanta izao indray. Eo ihany koa ny mikasika ny ministra misahana ny departemanta mampikaikaika ny vahoaka saingy tsy voakitika hatreto. Antony nanamafisany KMF Knoe ny fampafantarana ny vahoaka ny valin'ny tombana natao tamin'ny mpikambana teo anivon'ny governemanta tsirairay. Fanadihadiana entiny Yves Richard. Manana zo feno amin'ny fanindrena sy fanalana ny mpikambany governemanta. Heverino tsy mahavita ny contrat programme ny filohan'ny repoblika. Araka ny 9/7 tapany fahatelo amin'ny lalam-pandrenan'ny repoblika faha-efatra, hoy ny KMF Knoe manoloana ny fitsangana ny governemanta vaovao ny 9 Martsa. Na izany na tsy izany, maro ny teboka tsy mazava amin'ny fanendren'ireo ministra sasany mandrafitra ny governemanta faha-5 tarihan'ny praiminisitra Tsay Christian iny. Voalohany makasika ireo ministra nesorina tao aorian'ny tombana natao azy teo aloha, izany hoe tsy naomby hoy ny KMF Knoe ary izao indray naverina ho mpikambany governemanta. Mahasamana marika an'izany ako raha itenitsika hoe ministry ny vola tetibola teo aloha sy ministry ny vola lasa ny ministera ny raharambahiny, ministry ny arenan-kibon'ny tany teo aloha lasa ny ministry ny rano fanadiovana fidiovana. Eo zany ny mahasadaikatra. Misy koa ny sasany raha niazona ministera teo aloha rehefa nitakina hitantsika amin'ireny fampalalana toy ny Facebook na reny izay zotra filaza reny atendrena atao amina toerana ministeran'ny fitaterana, dia rehefa miteny ny olona hoe any amin'ny ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena dia averina any ilay olona. Ny fitondrana firenena tsy mba andrakandana ohatran'izay ary manana an'izany ny filohan'ny repoblika sy ireo teknisianina manodidina azy hoe zakan'ilay olona ve ilay toerana omena azy fa tsy atao arakaraky ny tsy laza petatoko sy rarana fanorona na ny fanorona ary misy kajikajy atao rehefa manao an'io, fa ny fitondrana raharam-pirenena vahoaka no entina ary malagasy mitony misy any amin'ny 7 tapitrisa tsy very olomanga ny Madagasikara. Eo ihany koa ny mahakasika amin'ny ministra misahana departemanta ministerialy mampikaikaika vahoaka saingy tsy voakitika hatreto. Raha iteny an'izay moa tsika dia miteny hoe ny any ambilan'ny vahoaka na ny farim-piainana, voakasika amin'izany moa zany ny ministeran'ny varotra, voakasika amin'izany
fa ndrepalema no nanoratana azy amin'ny teny malagasy malalaka ao io fa raha itenitsika raha iteniny insécurité dia fiteny amin'izany ny amin'ny an-tanan-dehibe voakasika amin'izany zany ny ministerany police nationale voateny amin'izany sekretera-panjakana ny gendarmerie-pirenena dia mbola mikaikaiky misy toerana maro raha ilaza zao any Belotsiribiana vao tapabolana monjy angambozay ny hoe nisy fanafiana asan-dahalo ary taloha ny dahalo raha mandeha 20 fa zao efa 50 anjatony misy antony zany any fanjakana ny mihevitra azy matombo teny hoe fandriam-pahalemana itenitsika ministeran'ny varotra raha volazan'ny KMF-Knoe io fantatra rieniny zareo tsara mihitsy fa hoe hatram'izao na ny savony na ny vary ny ilaina amin'ny fiainana andavanandro zany ny menaka tokony hijerena vahaolana raha manana an'izany. Izany rehetra izany no nahatonga ny KMF-Knoe nitaky ny tokony ampahafantarana ny vahoaka ny valiny tombana natao. Mpikamba ny governemanta tsirairay isaky ny misy fanovana hoy ny fanambarana nataon'izy ireo any fa 17 ny volana Martsa. Eo ihany koa ny famoahana ho hitam-bahoaka ny contrat programma ny fanaovana tamin'ny minisitra tsirairay. Eo ihany koa ny fitadiavam-baolana matotra natsarana ny fari-piainan'ny vahoaka, indrindra manoloana ny fidanga ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nitolorana maro-boninahitra ary nisitraka fitaovana samihafa avy amin'ny fitondram-panjakana androany ireo mpanjono miisa 9 nanavitra ny sekretera-panjakana miadidin'ny gendarmerie-pirenena izay niarambona ny volana desambra lasa teo. Nisy nandritra izany ny fametrahana fehezam-boninkazo tany an-toerana natao fahatsiarovana sy ho fanajana ireo manam-boninahitra miisa 2 namoy-ny Inde nandritra ny filatsahan'ny Angidiby tany Andranomasina. Nanotrona izany ny filoham-pirenena niaraka tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta androany. Ndera antsika avy hatrany ny fanadihadiana entiny Abraham Randriamanana. Nitoy tamin'ny lalonana fanomezana ny maro-boninahitra ho an'ireo mpanjono nanavitra ny saika androany ny fidinana ifotony tanterahin'ny filohan'ny repoblika ny amin'ny faritra Nalanjorofo. Tao amin'ny kianjan'ny Mahabo nanatanterahana izany. Miisa 9 ireo mpanjono nisitraka ny maro-boninahitra officier de l'ordre national izay ahitana ny Ramarson Guillaume na Izombi araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Na tsy ary manokana ireo manam-boninahitra 2 namoy-ny nandritra ny filatsahan'ny Angidiby nitondra azy ireo ny saika nandritra ny fandraisam-pitenenany. Raha nivoaka ny tokantrano ny Izombi sy ny tariny maraina tamin'ny 4 dia andeha Melbady Manjanaka andeha Trondro amidy velomana satria izay ny asany. Kinanjo ny rahan'Andriamanitra izy tamin'ny fotoan'io anarato olona. Matetika zay foana ny voateny fa tsy marina zany. Ireny olona namanery namonia ireny reny ny tena mahery ny firenena fa izahay dia manoya zay zava-bitany fotsiny. Nisitraka fampitaovana ihany koa ireto mpanjono ireto nandritra izany toy ny sambo misy moteur. Eo koa ny fitaovam-panjonoana samihafa ho fanatsarana ny asa fiveloman'izy ireo raha nambaran'ny filoham-pirenena. Ankoatra izay nisy ny fahatsiarovana ireo malagasy namony eny vokatry ny faharendren'ny sambo tao Soanirany Vongo ny volana desambra lasa teo. Teo koa ny fametraha-boninkazo tamin'ilay toerana ny anjeran'ilay Angidiby nitondra ireo manam-boninahitra namitahiraka monjy ireo mpandeha tamin'ilay sambo Francia. Antsika tsangambato ihany koa motoerana zay ananaterana voninkazo androany mba tsy ho adino ny takanaka faramanjingy fa mba hipetraka ao anatin'ny tantara namozana ireo namatsika. Notanterahina nandritra izany ihany koa ny fanondrotana eo amin'ny laharam-boninahitra Général de corps d'armée ny Général Seg Julet sy ny fanondrotana nandriana Arson Lahitsara Jimio sy lieutenant. Ny fanokanana ny kianja manara-penitra tao Sahalo distrikan'ny Fenorivo Atsinanana androany no namaranana ny fitsidiana ny faritra Nalanjorofo nataon'ny filoham-pirenena niaraka tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Fa taoriny hetsika nataon'ireo mpianatra teny Vontovorona sy Akatso kosa indray dia androany nitondra fanazavana momba ny vatsim-pianarana ny ministeran'ny fampianarana ambony. Tsy mbola fantatra mazava ny fe-potoana ivoahan'ny vatsim-pianarana. Andalana kosa ankehitriny ny fanafainganana ny fanatanteran'ireo dingana famohan'izany rehefa eo am-pelantanan'ny ministera ny teti-bola andoavana ny vatsim-pianarana ho an'ity taona ity. Fanadihadiana avy hatrany.
Nitondra fanazavana mikasika ireo dingana raina mialo ny famoahana ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra eny anivon'ny oniversite androany avy eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Tao aoriany ny antsika fitakina nataon'ireo mpianatry ny oniversite any Antananarivo omaly. Nambaran'ny tompona andraikitra amin'izany fa miankina amin'ny fahavitan'ny fisoratana anarana sy ny mise à jour an'ireo mpianatra vaovao sy teo aloha izay sahan'ny oniversite. Eo koa ny digitalisation ny firosona amin'ny fizarana ny vatsim-pianarana. Vodivorona zany efa navita ihany koa ny any polytechnique zany efa navita ny mise à jour efa navita ny ho an'ny mpianatra niveau L2 miakatra, efa navita ihany koa ny qualification ho an'ny mpianatra L1, ny eny Ankatso ny faculté en médecine no efa navita tanteraka zany hatreto ny resaka mise à jour ho an'ny niveau L2 miakatra sy ny niveau sy ny qualification ho an'ny niveau L1 fa mbola maro ihany koa nefa mbola misy ireo zay tena hoe eo andalana eo amin'ny famarana anazy angamba zany ny azo ilazana azy. Efa herinandro maromaro izay napidina technicienne teny fotony teny anivon'ny université rehetra manerana ny nosy ny ministera mba anafainganana ny fanatanterahana ireo dingana rehetra ireo. Tsy nanomeny tety andro ivoahan'ny vatsim-pianarana tretiny eo anivon'ny ministera raha nanontanian'ny mpanao gazety androany. Etsy ankilany nanamafy ny tompona andraikitra efa tafapetraka ankehitriny ny teti-bola ho an'ny vatsim-pianarana ary andrasana ny fahavitan'ireo dingana izay sahan'ny oniversite. Ny entanina mihitsy ny mpianatra impliqué sy hiezaka amin'ny attribution satria zay zany zava-misy amin'izao hoe efa 2 semaines donc nanaovana ny activation mbola latsaka ny 300 navita zay fany io présentiel fanaovana activation io ka raha samby manao ny attribution ny daholo ny vola ny fagnazany misy process fogna ny arahiny de tokony miroso paiement amin'ny fotoana tsela raha samy mahavita ny andraikitra amin'ny fotoana tokony hanaovana azy zany rehetrarehetra. Efa vonona ny vola hagnefagna ny mpianatra amin'ity année universitaire 2021-2022 ty fa ny atsika de tsy maintsy manaraka zay process zay noho ny atsika fa tafiditra anaty digitalisation tanteraka. Tsy aivina, mitotaly 7,3 sy ray hetsy ireo mpianatra hisitraka ny vatsim-pianarana ho an'ny taona 2024 amin'ireo oniversite manerana nosy raha toka 3,7 izany ho an'ny oniversite an'Antananarivo. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray dia mavesatra ny fiantraikany fahatarany fanapa-kevitry ny fanjakana malagasy tamin'ny fanikafana tanteraka ny sistans sy ny lanitra Madagasikara amin'ny sehatra ny fizahantany ao Nosy Be. Foana avokoa ohatra ny tokony ho fahatongavan'ireo bateau de croisière nantenainy poniny tondra tsirom-panantenana ho an'ny mpandraharaha amin'ny fizahantany hoy ny filohan'ny fikambanana Eden na ny ensemble pour le développement de Nosy Be. Fanadadiny ny Yves Richard. Mikororoso fahana ny sehatry ny fizahantany ao Nosy Be na voaresaka manokana nandritra ny fanambarana iombonana navoaka ministera ny fizahantany ny fitaterana sy ny fahasalamam-bahoaka ny 10 martsa aza ny fepetra amerenana tsy kelikely ny sehatry ny fizahantany ao atoerana tsy izay ny zava-miseho hatreto hoy ny filohan'ny fikambanana Eden na ny ensemble pour le développement de Nosy Be. Ny fahatarany fanapa-kevitry ny fanjakana amin'ny fanokafana ny lanitra izay nanafoana fahatongavana bateau de croisière maro. Tokony tamin'ny 28 février teo tokony nisy bateau de croisière tonga tao Nosy Be. Io bateau io magnantoro est jiaby ny Madagasikara Lepona anarany de noho ny tsy fandraisana andraikitra mafonja zegny hoe mba maropototra dia tsy maintsy mois aloha manao annulation ny bateau de janvier lasa de efa nanao annulation reo de mampalahelo be zay. Manao 7 touches normalement izo zany tsy hoe bateau ngeza be reny ohatra ny fitatsika reny izy fa bateau kelikely ihany izy fa mampidibola ihany izy na izany aza. Ankoatra io samby voalaza ho tokony tondra mpizahatany manodidina ny 200 io. Bateau de croisière iray nitondra mpandeha manodidina ny 440 ihany koa no tokony higadona tao Nosy Be ny 12 Desambra 2022 saingy foana noho izay anton'izay. Tsy nisehatra ny fizahantany samrery ny toe-karena sy ny fiainam-bahoaka ankapobeny araka izany no mikatso ao Nosy Be ohatra ny filohan'ny fikambanana Eden. Ny fiarikarenimponina ho antoerana izay miankin-doha amin'ny sehatry ny fizahantany avokoa ka antony fahasahiranana amin'izao fotoana izao. Tena be da be ny fiantraika satria be da be zao nivarotra trano, mivarotra tokotany
mivarotra ny rehetrarehetra misy mivarotra fananana azy tena betsaka ny satria ny fisetra ny fizahatana manko tsy zahay ny opérateur ihany no bénéficie azy fa ny vahoaka rehetrarehetra na ira Madagasikara teniko bénéficie io zavatra io indrindra ao Nosy-be ny rehetrarehetra ataoko fa 90% ny mponinao miena amin'io ary akamaroany vehivavy daholo. Manaitra trano fitondram-panjakana indrindra ministera-pia amin'ny tokony hanoka fanatanteraka ny lanitra arak'izany ny filohan'ny fikambanana Eden ny andavanandrom-piainan'ny mponina sy ny famivelarana Nosy-be izay namafisiny fa tsy afa-misaraka amin'ny sehatry ny fizahantany. Fa eo amin'izay lafiny toekarena izay hatrany dia ampahany betsaka amin'ny orinasa eto amin'ny firenena no tsy hita farina taorian'ny krizy ara-toekarena nateraky ny Covid-19. Manano sarotra ny fampiodinana izany no ny tontolon'ny fampiasam-bola na ny climat des affaires mbola voasokajy ratsy. Ankoatra ny fanohanana andrasan'ny mpandraharaha malagasy, tokony hisy ny fepetra ho raisin'ny fanjakana ahafahana mampidina tany zanabola eny anivon'ny banky, anamorana ny famerenan'ny fampiasam-bola na ny investissement ataon'ny orinasa raha ny fanazavana fanadihadiana viatrany. Ny taona 2024 nadratra mahery ny 2.20 tapitrisa dolara ny vola tokony niditra ka tsy niditra teo amin'ny setry ny industrie textile antotanisa avy amin'ny GEFP. Ny eo amin'ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy ny taona 2024 tamin'ireo mpikambana miisa mahery ny 5,000 tsy mbola tafarina ny 30 isanjato ny orinasa. Amin'izao martsa 2024 izao ampahany betsaka amin'ny orinasa manerana ny nosy no tsy mbola tafarina. Misy ireo nikatona tanteraka, ao ireo miodina saingy mamerina ny fatiantoka tany aloha, misy ihany koa ireo miodina saingy tsy mbola mitovy tamin'ny tombom-barotra azo mialohan'ny krizy ny vola miditra tamin'izao. Manano sarotra ny fanarenana ny toekarena amin'ny ankapobeny ny faratsy ny tontolon'ny fandraharana na ny climat des affaires amin'izao. Maro ihany koa ireo tsena verina andritra ny fikatonany sistany. Climat des affaires rehetra aloha ny ratsy maneran-tany zao. Tsy hoe Madagasikara ny epariny eo anatin'izay. Ny antony be dia be ny orinasa tsy afaka niodina intsony maneran-tany tao anatin'iny Covid iny. Rehefa betsaka ny orinasa tsy afaka niodina intsony dia izao zany vao manao an'izay relance zay daholo. Efa manao relance dia tsy maintsy averina zay climat de confiance zay aloha. Hoe mbola eto zay mbola mamokatra zay mbola vonina indray ve nareo mbola mety aminareo ve ny prix ny qualité dia ny projection amin'ny à long terme ahoana satria misy orinasa mety partenaire mety efa tsy nisy intsony zao fa fahita. Zay mbola miexiste zany dia mbola kaminoe relation dia tsy maintsy mbola averina zay climat de confiance zay. Ny l'essentiel zao ny akamaroany ho an'ny tsena any États-Unis efa lasan'ny any Amérique du Sud le tsena. Dia zay ohatra ray zay zao no hoentiko hoe tsy maintsy miverina miresaka amin'ny opérateur américain ndray dia ahoana ny amerenana zay hoe mba aty Madagasikara ihany maka les produits fa tsy any atoeran-kafa. Zay le hoe climat de confiance mila averina aloha. Isan'ny sakana ho an'ny mpandraharaha malagasy amin'ny fanarenana ny orinasa ny fahasarotany fampindramam-bola eto amintsika. Setra tokony andraisan'ny fanjakana fepetra ny fampidinana ny tany zanabola eny anivon'ny banky ho fampiristina ny fampiasam-bola indray. Vu an'le krizy tsy manam-bola maroan'ny entreprise satria natao fotsiny zay avelona teo fa tsisy hoe ahoana ny azahoana tombony fa ahoana ny avelona aloha. Après an'le climat de confiance dia tsy maintsy mijery famatsim-bola hoe ahoana ny amatsiana an'le projet de relance. Eto Madagasikara nefa ny fantatsika hoe ny taux d'intérêt bancaire lafo. Io zany mba mila mesure exceptionnelle avy amin'ny fanjakana hoe ahoana ny ampidinan'ny taux directeur amin'ny banque centrale io hidina ambanimbany kokoa mba ahafahan'ny opérateur malagasy mifaninana amin'ny opérateur étranger c'est 0,5% à 1% ny taux d'intérêt alain'ny banque any aminy na eo Maurice fotsiny ary dia efa zay. Nefa ny atsika 18%, 22%, 30% ho an'ny mpampindram-bola sasany na izay lafiny izay any ary zany dia efa handicapé ny opérateur malagasy tsy afaka hifaninana amin'ireo opérateur hafa na vokatra hafa avy any ivelany satria lafo ny coût de production antsika vu an'izay coût d'investissement zay sy coût d'intérêt zay alain'ny mpampindram-bola eto Madagasikara zay.
tsy aivina araka ny laharana navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny doing business tsy nahitana fivoarana ny tontolon'ny fampiasam-bola sy ny fandraharana teto Madagasikara ny taona 2024 sy ny taona 2025 izany hoe teo amin'ny laharana faha 1,100 tamin'ny firenena 9,100 no nisy antsika tamin'izay sehatra izay. Famirongatra ny fanjonona sy ny fanangonana ny vokatra drakaka tsy ara-dalàna indrindra ny tsy mafeno ny habean'ny takiana ankehitriny. Isan'izany ny drakaka ny taon'ny maro sarona tany Morondava sy Toliara farany teo. Antony nanaovan'ny ministera piay antso ny mpisehatra iarahamientana amin'ny fiarovana ny siampiarina io raha ny fanazavana Yves Richard. Mahery ny telo taona ny drakaka madinika sarina teo am-pelantanandro mpanangom-bokatra tany Morondava sy Toliara farany teo. Nogiazana avy hatrany ny entana noho ny fanjonoana sy ny fanangonana ny drakaka latsaky ny 1,2 cm. Izay voararany lalàna hoy ny teo anivo amin'ny ministera anjony sy ny toe-karena manga. Eo zany ny minia manangom-bokotra tsy amin'ny taratasy fa indrindrandrindra ho an'izay maka entana mividy le madinika zay ohatra ny krabo avy tamin'ny herinandro teo dia misy entana be dia be amantaonina ny tratra ho ny orinasa anankiray zay tako hoe zavatra tena mamoafady zay ary entanina atsika mba tsy hanao zavatra ohatran'ireny fa lasa misy zany ny fanaovana saisie ny entana zay tako hoe miteraka fatiantoka ho an'le olona orinasa zay fa indrindrandrindra zay tsy maintsy zay moa zany fampiarana ny lalàna ohatontsika rehefa hita fa minia mandika ny lalàna dia tsy maintsy ho ampiarana zay zavatra. Ho fiarovana ny drakaka tsy ho lany tamingana ny antony andrarana ny famarotana sy ny fanjifana indrindra fanjonoana drakaka madinika na efa misy aza ny fanaraha-maso atao amin'izany eny fotony. Miantso mpandraharaha anatin'ny siam-piarina drakaka iara-entana amin'ny ministera pia. Fiarantsika mientana mba samby hanara-dalàna atsika mba hanaja indrindrandrindra ny vanim-potoana zay katonany jono anankiray dia ny faharoa zany tsy fakana ny reny le drakaka madinika reny zany hoe latsaka ny 11 cm indramiko ny teniny tokony andraikitra ao amin'ny fitandro filaminana hoe tsy ny hanenjika ny hangadra na ny hanao saisie ny entana no mahafare ministera fa ny fanarahan-dalànantsika satria tombony ho antsika zany fiarovana ny harem-pirenena tombony ho an'ny rehetrarehetra rehefa voarontsika satria holovain-jafy reny arena reny zany raha vitantsika ny miaro azy araka ny tokony misy. Manaitra ny rehetra amin'ny fanarahana ny fisokafan'ny taom-panjonoana drakaka ihany koa ny ministera. Ny taom-panjonoana izay tokony hitsahatra manomboka ny 10 volana aogositra hatramin'ny faran'ny volana novambra izany hoe mandidina ny 4 bolana. Raha ny mahakasika ny fanondranana ho an'ny taona 2024 ny enan'ny fanondranana drakaka tsy nisy afa-tsy 224 taona izany raha nananika ny 3 taona ny taona 2022. Saika nampienan'ny fanjifana ireo firenena mpanafatra ny vokatra toa an'i Chine, Europe, Inde sy Maurice izay tafiditra tao anatin'ny firenena nitondra takaitra manoloana ny Covid-19. I Madagasikara izay manana fahafana manondrana drakaka hatramin'ny 704 taona isa-taona. Izany amin'iny fa manaraka ny fenitra ary mampiasa ny teknôlôjia avolenta ny ao anivon'ny Ravinala Airport. Misy eny amin'ny serana am-piaramanidina ihany koa ny fitaovana fanaraha-maso samihafa, ny internet sy ny sisa araka ity fanadihadiana manaraka ity. Andeha raintsika avy hatrany. Singa iray miantoka amin'ny fampidonana ny serana ny teknôlôjia atao araka azo mirindra sy ny fifandraisan-davitra. Ahitana sampiasana azy avokoa ny sehatrasa rehetra, indrindra eo amin'ny fandraisana ireo mpandeha sy ny entana rehefa handraisidina sy eo am-patongavana. Eo amin'ny faritra fingaina dia singanana manokana amin'ny fisindro vatamala eo tena fanaovana fiandreketana sy fanotana ny karatra fihondanana. Anisan'ny voalohany aty Afrika sy ny ranomasimbe indiana no misy azy, izay manaraka ny fenitra misy sy tsy latsa-danja amin'ireo serana lehibe maneran-tany. Manerana ny seranana dia tsy izoviana ihany koa ny fisian'ny internet maimaimpoana manenika amin'ny faritra rehetra izay natao mba hanampy ny mpandeha hifandray tsy tapaka amin'ireo akaiky azy. Ny seranana ihany koa dia nasiana fitaovana fanaraha-maso sy fitsirihana ny entan'ireo mpandeha manomboka eo amin'ny fiandraketana ka hatrany amin'ny fampiakarana azy ao anaty fiaramanidina. Ary eo am-patongavana dia misy ny fanamorana ny filaharana, fanaovana tsirika ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny fitaovana ilaharana. Ny asa atao amin'ny sampana misy anay ihany koa dia tsy voatery ho tazantsika maso fa izay matetika dia miasa aty ambadika. Mialohan'ny hanarahantsika ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny fahitan'ny vahoaka ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena mialohan'izay dia anaraka dokavatra isika.
Lâche plus ton fun. Tes études, tes recherches, ton fun, tout sur ton phone avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arrières. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Andao izany Madagasikara, ny ministera fizahantany sy ny ofisy-pirenena momba ny fizahantany dia manolotra antsika ny andiany fahadimy amin'ny hetsika tsenaben'ny fizahantany izay ho tontosana ny 1 martsa 2 aprily 2024 avy izao eny amin'ny gara Sorano Analakely. Tongava indray ny tafampivantana amin'ireo matianina amin'ny fikarakarana fivahinianana sy ireo ofisy-paritra ny fizahantany. Apiavaka ity andiany ity ny fisian'ny atrikasa lehibe mandritra ny 3 andro entina hanoezan-danja ny asan'ny mpiserady ary andraisan'ireo solitena mpiserady manerana ny nosy anjara. Asongadina mandritra ity andiany ity ihany koa ny sakafo malagasy, ny kolotsaina malagasy. Andao izany Madagasikara, tsy misy vidim-pidirana. Tavaverina ato anatin'ny fampalalam-baovao isika araka ny nambarako teo dia maro no mitaraina manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Miakatra avokoa ny vidin'entana eny an-tsena indrindra ireo ilaina amin'ny andavanandro. Fanadihadiana entiny amboara Rakoto Malala. Mitaraina avokoa ny vahoaka malagasy ankehitriny noho ny famafisan'ny vidim-piainana, indrindra fa ireo entana ilaina andavanandro na ny PPN. Raha ity renim-pianakaviana ity izao, efa mianaka izy ireo no ao an-tokantrano. Ary izy mivady no miasa. Tsy mifanaraka amin'ny fandaninana karaman'izy ireo raha ny fanazavana. Tena miakatra be izay tsy izy mihitsy ny vidim-piainana amin'izao. Tena isan'andro dia tena fiakarany foana ny vidim-piainana. Indrindra moa izany fa le PPN. Izany izao efa mianaka ny ao anatin'ny tokantrano anankiray. Anankiroa izany miasa ao anatin'izay tokantrano izay, ny ray aman-dreny izay mivady izany. Tena miantsoava ny fitondram-panjakana izany mba hijery akaiky an'izao fiainan'ny vahoaka malagasy izao fa tena efa miatra manaina, tena mijaly ny vahoaka malagasy. Tena mba harao-maso akaiky mihitsy le PPN indrindra. Mba tsy haiko raha azo atao ohatry ny hoe mba hena tsy ampandoavina taksa reny entana farana reny fa tena mafy tena mizaka ny tserany ihany mihitsy le vahoaka malagasy. Misedra olona taka izany ihany koa ity renim-pianakaviana ity. Tena fa misongotra andromanalina mihitsy ny vidim-piainana amin'izao. Na sira, na menaka, na vary, tsaramaso, rehetrarehetra miakatra daholo. Ina mihitsy ny sakafo hoanina andavanandro. Tsy indraindray raha tsy mihinana ny ohatra ny atoandro, samy mandeha any. Dia ny hariva vao miaraka mihinana ny fianakaviana. Fa tena mitsitsy atao fotsiny izay mahavoky. Dia miankina amin'ny eo amin'ny fitondrany. Zareo mahalala ny tokony atao. Araka izany, miaina anaty fahasahiranana sy fiafiana avokoa ny tsirairay. Mitanana amin'ny fitondram-panjakana izy ireo ijery akaiky manoloana fiakaran'ny vidim-piainana izao. Izany amin'iny fa mikasika ny valanaretina Covid-19 kosa indray dia ny enatra ny tranga vaovao araka ny antotanisana avoaka ny Ministeran'ny Fahasalamana tamin'ny fitiliana miisa 7,724 ny 12 ny volana Martsa 2024 ka hatramin'ny 12 ny volana Martsa 2024 miisa 750 ny tranga vaovao ka forma grave ny 9 amin'izy ireo. Telo namoy ny Inde, ny ampy
2020 kosa ireo sitrana tamin'ireo tranga vaovao tato anatin'ny herinandro dia 20 teto amin'ny faritra Analamanga, 9 Vakinakaratra, 2 Diana, 4 Vadivavy, 5 Automatsiatra, Antsinanana Androa, 2 Melaka, Iorombe iray ary nahitana tranga iray ihany koa tao Bongolava. Hatramin'ny nisy ny valana retina araka izany dia nahatratra mahery ny 3,9 alina ny tranga vaovao, sitrana Soamantsara ny mahery ny 7,5 alina tamin'izy ireo. Miisa 7,300 ankilany namoiny ny vokatry ny valana retina izay. Lafim-baovao hafa kosa indray no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao dia miisa 4 ireo namoiny Inde nanatanteraka fizahantany atao amin'ny parka Isaly Iorombe omaly raha ny nambarany avy eo anivon'ny Zandarmeri-pirenena. Anton'izany ny fisian'ny rano-trambo tampoka na ny fitosahan'ny loharano tampoka taorian'ny fisian'ny rotsakorana tany andohan'ny lakan-drano tany an-toerana. Fanadihadiana entin'ny Abraham Randriamanana. Fianakaviana 10 mianaka iray nanao ny fitsidiana ny parka Isaly tao amin'ny faritra Iorombe omaly no namoiny ainy tao aorian'ny fisian'ny rano-trambo na ny fitosahan'ny loharano tampoka tany an-toerana raha nambaran'ny tompony andraikitra. Anton'izany ny fisian'ny rotsakorana tampoka tany andohan'ny lakan-drano na ny kaniona ao anatin'ny valan'ny zavaboary raha ny fanazavana. Ankoatra izay, namoiny any ihany koa ilay mpitaridia nitondra ity fianakaviana ity nandritra izany. Rehefa andalany mody zany izy ireo misy orambe andohan'le ny valan'ny zavaboary tsy hitandreo avy ety anatin'ny Isaly zany tsisy orana fa any amin'ny lohan'ny any zany misy orambe. Ka rehefa andalany zao zany dia tatan'ny loharano na hoe trambo tsika dia iny trambo iny zany na voan'ireo zay na tonga an'ireo olona enareo maty zany hoe vadany raika manabady gasy raha nanaka zazavavy kely ray taona dia ny rafozany sy ny valilany maromaro zany le toditsika ana zavaboary efa misy nody taloha aloha zany misasany. Ka rehefa le nody taloha aloha zany nahitany rano be sorabe avy any dia nijerina ny hoe tsy azo antoka namatsika reny fa andro izay zany nijerina nahita hoe tena lafandrano maro ne satria mbola tafarafaran'ireo tambony. Androany maraina no hita ny razany ilay zazany araka tamin'ireto fianakaviana ireto raha nambaran'ny tompony andraikitra. Ao amin'ny tranopon'olona ao ranohira kosa ireto razana ireto ankehitriny. Avy any Morombe zany ny fahitana ny azy satria rehefa nisavaina zany ny karaka ny dele chauffeur hita voalohany hita avao koa ny madama io zany avy any Morombe. Izany hoe raha fozam-bavin'izy io zany any Morombe valivotaka any fa avy any Betafy ny tena tsivo ny Kiaviny. Mbola amin'ny fadaminana zany amin'izao miankina amin'le mpanapa-kevitra ny raiben'le zazavavy kely io sy ny consulat français zany no manapa-kevitra farany. Raha manaiky zany io dadany io havianan'ireo telo mianaka reo mody any satria efa nationalité française avy zany reo olo reo. Légitime zany madame io fa nationalité française koa hoe zazakely. Ka raha ekeny io ray aman-dreny io zany miadianan'ireo dia raha-patrena zany izy telo mianaka dia le roa mianaka kosa zany verina any Morombe. Andrasana ankehitriny ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny fianakaviana ireto namoiny ainy ireto mikasika ny fandevenana azy ireo. Taorian'ny tranginy moa dia namoaka fanambarana ny ministeran'ny fizahantany manoloana ny vanim-potoam-pahavaratra misy ankehitriny dia nanentana ireo mpizahantany izy ireo mailo atrandy ary nambaran'izy ireo ihany koa ankoatra izay fa anatanteraka fionana amin'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ny tompony andraikitra ho fanamafisana ny fanaraha-maso sy ho fisorohana ny loza amin'ireo circuit touristique. Izany amin'iny fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia nankasitraka ny filota amin'ny fitazonana sy ny fanendrena ireo minisitra avy amin'ny faritany tsiranana anatin'ny gouvernemanta vaovao ny fitefana ny fikambanany teraky ny faritany tsiranana. Na izany aza dia manaitra ny fanjakana indrindra ny ministra tompony andraikitra amin'ny fanamboaran-dalana sy ny fanokafana tanteraka ny lanitra Madagasikara ny filohan'ny fikambanana teboka izay mitarika fasahitranana lalina sy tsy fandriampahalemana ho an'ny distrika Miankindoha amin'ny fizahantany. Fanampanazavana avy hatrany. Mampatsiahy satria izy moa zay tsy mitratra zay mampatsiahy ny olana misy agny ny resaka ty sisintany fanokafana ilay sisintany ao amin'ny district na misy be
Nosy-be iarahantsika malala fa mitoka monina agnivon-dranomasina. Tsisy zavatra ivelomany olona ao Nosy-be raha tsy resaka ny tourisme zany. Ka raha ohatra tsy mivoa io aéroport sy ny ino ma ty bateau croisière dia tegna mandalo fotoan-tsarotro ny district Nosy-be. Ary amin'izao fotoana izao iarahantsika malala ny tsy fandriam-pahalemana mahay miamafy ka magnano antsoavo zay amin'ny tompon'andraikitra na ministera indrindra ny filohan'ny repoblika mba hijery enquête d'enquête ary hanokitra zay farany malaky io sisintany io fa tegna efa tsy zakany vahoaka ny zavatra misy ao amin'izao fotoana izao. Miompana amin'ny vahaolana amin'ny fiakaran-drano sy ny tondra-drano eto Antananarivo rehefa fotoanan'ny rotsakorana indray ny fandarana alalino rahampitso amin'ny fitora ariva eto amin'ny Cool TV. Ireo tetikasa ny antomboka tato anatin'ny taona vitsy ary mitohy amin'izao fotoana izao no entina anatin'ny fanadihadiana. Andeha antsika avy hatrany ny ampahany amin'izay. Eto Akadimahoaka, toerana izay isan'ny lasibatry ny fiakaran-drano miompampana matetika isan-taona rehefa fotoanan'ny fahavaratra. Tsy tahaky ny seho tany aloha no niaina ny mponina tamin'ity taona ity. Taorian'ny fanavaozana sy fanamboarana foto-drafitr'asa tafiditra amin'ny tetikasa PA, tahaky ny fanamboarana ity lakan-drano iray ity ohatra. Nateo aza ny fiakaran-drano vetivety dia ny sindy izany hoy ny mponina. Isan-taona zany zao ny rano tety hatramin'ny sinty zany izao dia mba normal fa taloha izy miakatra andrano dia mihoatra. Raha ho anahy manokana zao dia ohatran'ny hoe tsara zany nahavitany iny loha satria ny lalana izy mba vita tsara. Ny rano zao raha ohatra hoe efa avy zao ny ora nalina dia raha marainy parain'ny andro dia efa io zao paharivon'ny andro raha tsisy androany dia efa zay efa mandeha tsara ny rano. Fito taona zao mivarotako teto tamin'ny sisiny dia nandro dia niakatsa be fa eo ihany. Niakatsakatsa ihany zany tena niakatsa mihitsiny. Vetivety ihany izy dia sinda fa mora sinda ihany zany. Fa mbola ambany ny tany fanajana ny Miralenta eto Madagasikara, antony nanaovana ny hetsika fanentanana tao Taolagnaro androany. Na izany aza dia efa maro ireo olona samy manantona tompon'andraikitra manao fitarainana raha misy ny tranga tsy mety eny anivon'ny fiarahamonina. Gaetan Andriatselavo. Isan'ny fiatsika iray mahazo vahana eto Madagasikara ny erisetra mianjady amin'ny zaza amam-behivavy. Araka izany, nisy ny fanentanana natao tao Taolagnaro mahakasika ny Miralenta, ny tontosay ny ONG Alta, miaraka tamin'ireo mpiara-momba nantoka isan-karazany tamin'ity androany ity, fandaran'asa izay niarahana tamin'ny Ekipaty France. Miralenta io moa zany dia ahitana indrindra amin'ny ady atao zany amin'ny erisetra mifototra amin'ny malahy sy ny mahavavy. Amin'io ady atao io moa zany dia ny zavatra tena ohatran'ny hoe finalité zany fiafarana izy zany dia ny fahasahiana zany mitoroka zany raha ohatra ka sendra tratry ny erisetra zany. Manoloana ny zavatra io zany tena sahy misy le zazavavy raha ohatra ka misy fanadaladalana ataon'ny tovolahy indrindra fa mpampianatra atao mpampianatra aminazy mitondra ray aman-dreny dia mampaty aminay fa tompon'andraikitra mikasika ny famahanan'ilay olana dia mamaha olana zany zahay. Tao amin'ny tambazotra fiarovana ny ankizy eto Taolagnaro dia misany manohana tanteraka an'izao hetsika izay atao izao mba ho fiarovana ny zo sy ny fiadiana amin'ny herisetra izay mianjady amin'ny ankizy ary mba hahafahan'izy ireo hiaina malalaka hisitraka ny zony ary ho lavitry ny herisetra izay mianjady. Nisy ihany koa ny filaram-be namakivaky ny tanàna nentina manokana hanairana sy hanentanana ny mponina amin'ny mahavoarana ny lalàna ny herisetra sy ny tsy fanajana ny Miralenta ary ny zon'ny ankizy niarahana tamin'ireo mpianatra sy ireo fikambanana rehetra misehatra amin'izany ao Taolagnaro. Fazanakazo pince bambou ary polonium totaly 9 fototra no novolena tamin'ny velaran-tany 7 hektara tao Ambody Mandresy Moramanga ho fanamariana ny andro iray isam-pirenena ho an'ny ala. Velaran-tany hatrany amin'ny 2 hektara no rakofana ala hoy ny eo anivon'ny orinasa Fanalamanga. Fanadihadiana entiny Gaetan Andriatselavo hatrany. Rakofana ala ao anatin'ny taona vitsivitsy ny velaran-tany 2 hektara izay nomeny fitondram-panjakana ho tantanan'ny orinasa Fanalamanga. Atao miara-miainga ny fambolena ireo zanakazo mahazatra sy ny fanampariana ny azo aingam-pitombo, amalina ny filana atao anatin'ny tsena anatiny sy ivelany,
io ny fantatra nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taopambolekazo 224 sy ny fanamarina ny andro iraza-pirenena ho an'ny ala izay natao tao Ambohimandresy faritra voany misy ny ala ny orinasa fanalamanga zanakazo pain sy bambo ary Polonia mitotaly 9,000 fototra no nivolena tamin'ny avelaran-tany 8 hektara etsika ny arana tamin'ny sokajin'olona maro izay fomba fanao isan-taona ho fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny sampandraraha-miankana sy ny tsy miankana ary ny ponina eny fotony. Vao nilatsaka ny orana tamin'ity taona 2024 ity dia efa nanao ny fambolekazo ny fanalamanga. Raha ny salanisa isa-taona teo amin'ny 10 hektara teo ny vitan'ny fanalamanga. Dia tamin'ity taona ity zany dia manome toky zay fa hatrany amin'ny 10 avy zany no tokony ho tratrarinay amin'ity taona ity. Ataontsika hoe velaran-tany goavana dia goavana no ho ambolenan'ny volobe satria efa anisan'ny namiseritra iraisam-pirenena ohatran'ny Polonia ihany koa izy efa ilain'ny ny sehatra iraisam-pirenena ilain'ny olona rehetrarehetra zany hatrany velany io volo io zany na io ataontsika hoe bambo io mitovy amin'ny poloniany moa zany ka dia hoe orinasa misana mivarotra azy moa zany ataontsika hoe société commerciale ny fanalamanga tsy mikatsaka fa tsy ny tombom-barotra dia miroso amin'izay zany izay amin'izao fotoana izao amin'ny mahatale jeneraly mpitarika ato moa zany dia izay ny tena mahasoana mba hampiroborobo an'ity orinasa mpanjakana ty. Nandritry ny fotoana fambolekazo nampahafantariny ireo teknisianina ny tombotsoa azo amin'ny fambolena ireo karazakazo angam-pitombo ka velaran-tany mirefy 50 hektara no eo andalam-pahavitana ho an'ny zanakazo Polonia ary manomboka ihany koa ny fampitomboana zanakazo bambo na volobe izay andrakofana ny velaran-tany maro ao amin'ny faritralan'ny orinasa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia namoaka fepetra 10 tokony arahana faran'izay aingana ny Agence Internationale de l'Énergie mba hampihenana ny fandaniana ara-tsolika hisorohana ny fiakarana miopapana amin'ny vidiny izay indrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tafiditra amin'izany ny fampirisihana ny mponina ny Europa hiasa any an-trano na manao télétravail. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Nitombo ny fiatraikan'ny krizy ara-toekarena teraky ny adiny Ukraine sy Russia. Isan'ireo nitaky ny andraisana fepetra maro hisorohana ny fiakaran'ny vidiny herinaratra sy ny solika miopapana ireo atsimon'ny Europe. Tokony hanafaingana ny vahaolana roa sy ny vondrona Europeana ho izy ireo mba hahafahana miatrika ireo krizy isan-karazany ataky ny krizy amin'ny fampiasana ny angovo. Iankinan'ny firenena maro ny fanafarana solika avy any Russia. Isan'izany ny Allemagne izay avy any an-toerana avokoa ny 50 isanjato ny solika ampiasain'izy ireo. Fampitomboana ny tahiry amin'ny gaza sy ny solika no isan'ny paikady napetraka izy ireo. Antenain'ny firenena ho ahafahana miatrika ny krizy amin'izao taona 2024 sy ny taona 2024 izao. Manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana ankapobeny ateraky ny ady. Namoaka fepetra maromaro ireo firenena Europeana, isan'izany ny fanampiana ireo marefo, famidinana ny hetra aloha ho an'ireo mpisehatry ny angovo sy ny maro hafa. Ankoatra izay, nambaran'ny Agence Internationale de l'Énergie fa ny fanarahana fepetra maro tahaka ny fanaovana ny télétravail, ny tsy fampiasana fiara matetika sy ny maro hafa no isan'ny ahafahana mametra ny fandaniana ara-tsolika io. Tamin'ny fepetra 10 navoaka, tombanana roa faingo fitapitrisa isan'andro ny barilan'ny petrolina hena amin'ny alalan'ny fampiarana azy ireo. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasy toko vavy marana izao fampahalalam-baovao izao. Angatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.